mahakasika anao izy a anovantampiainanao izy tena midongy mihitsy anao androany mba tena tsapan'izany fanatren'Andriamanitra zany fa sy tahaka ny diranao eto ivoanao eto asan-drato vako amin'ny anaran'i Jesosy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a tsy misatra mivavaka eto anatrenao zay mbola mivavaka misaotra mideranao zay ary miasoasy ny fanatrenao miasoasy ny ostrao miasoasy anao zay androany fanay masina hitarika anay anositra anay fanay masinao manatrenay androany mangetaeta ny fanatrenao zay osory zay hasio afao zay sitrano zay fanay masinao milanao ny fiainanay milanao zay manatrenay androany mameno anay mampianara anay fanay masina omeo anay ny hery ny fahasoavana afanay andresy afanay ahery tsy ho kiva amin'ny fanarana fanomponan'Andriamanitra misaotra fanay masina mankasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy vavaka sika anan'Andriamanitra izao fotoana izao a fa ny ampelantanako izy tsisy maharombaka asan-drato ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a misaotra sy mankasitrako anao zay fa eto ianao minjy efa voataza fotoana izao no ny fanatrehanao ka petraka ampelantananao tompo malalo zao fotoana izao fa ny ampelantanako anao tsisy maharombaka manantenanao zay androany tompo fa sy tahaka ny dirana ivoana eto voninahitra ho anao rery any misaotra tompo malalo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy faly venao tonga eto e ndao sika ite-tanana mafy an'Andriamanitra te-tanana mafy ho an'i Jesosy te-tanana mafy ho an'ny fanay masina ary te-tanana mafy ho an'ny fandarana manaraka araorakoreke Alleluia mazaho toerana aminaran'i Jesosy misaotra ilay ray zanaka fanay masina mbola mety tompontsoa fahasoavana azoky mijoro amin'izao piripitra masina zao ary misaotra ny ray aman-drenitsika ara-panahy apôstôly David pasteur Joravada zay mikarakara sy mikolokolo mitaizana ara-panahitsika ary misaotra mpiandriaka tsirairay avy amin'izao toto mahafotsy izao fotoana zao a misaotra ny lehibe en plein temps koa nanendranao fa makina salama ary tsy fanany a misaotra betsaka ny amin'ny fahatongavanao eto indray androany amen tiako raha anokatra ny baibolinao boky ny salamo a salamo faharoa amby telopolo andiny voalohany hatramin'ny faharoa raha hita ny teny a dia vakiny aminaran'i Jesosy aminaran'i Jesosy sambatra ny olona izay voavelany ny eloko sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloko sy fitaka fanahy te-atanantsika andeha fandarana manaraka azatsatra ny te-tanao mandra-pahatongava mpanompon'Andriamanitra hitarika antsika eto indray Alleluia. Sotran'Andriamanitra ny amin'ny fantanterana ny fotoana androany ary isaorana ihany koa ny andrena apôstôly David mivady izay mikolokolo ny ara-panahintsika dia isaorana ihany koa ny amin'ny fahatongavanao eto androany anatrika an'Andriamanitra manonona fahasoavana lehibe ho an'ny zasenao manonona fahasoavana lehibe ho antsika rehetra za androany amin'ny anaran'i Jesosy raha sitrakao dia andao zasenao araka hitsangana iankoka eo anatrehan'Andriamanitra tena vonina fenao iankoka eo anatrehan'Andriamanitra raha tena vonina ianao dia ataovy ao anatin'ny fonao zany oka ianao androany anakipy ny masonao moramora saintsainy ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao androany Andriamanitra nome hery lehibe ho anao hery ahafahanao mandresy amin'ny zavatra rehetra mitrango eo amin'ny fiainanao ny anaran'i Jesosy dia misy hery lehibe hery izay tsy takatry ny saintsika mahery ianao Jesosy io oka ianao androany tena saintsaina ny herin'Andriamanitra mahery ianao misy hery ny anaran'i Jesosy misy hery ny anaran'i Jesosy manafaka fatorana
izrehetra manafaka tanteraka tsika rehetra ilaza hoe misy hery ny anaran Jesosy misy hery ny anaran Jesosy misy hery ny anaran lazao an-trano misy hery ny anaran Jesosy misy hery ny anaran misy hery manafaka ny anaran Jesosy misy hery ny anaran Jesosy manafaka fatorana izy rehetra manafaka tantera manafaka tantera averana an-trano hoe misy hery ny anaran Jesosy lazao an-trano misy hery ny anaranao misy hery ny anaran misy hery ny anaran Jesosy misy hery ny anaran manafaka izy manafaka eo amin'ny fiainanao tsy zavatra tsy hainanao eo amin'ny fiainanao manafaka izy manafaka tanteraka misy hery tokoa Jesosy ny anaranao vao manonona ny anaranao zay tompo dia maro ny zavatra magaga mitrango eo amin'ny fiainanay matotanao lehibe zay Jesosy io tsara loatra ianao miaka tanteraka zay androany fa tena tsara ianao Jesosy io ok ianao androany tena tsapahery ao anatinao ok ianao androany tena tsapahery ao anatinao satria le herin'Andriamanitra efa mitoetra ao anatin'ny fonao efa mitoetra ao anatin'ny fonao ny herin'Andriamanitra mitoetra ao anaty eo amin'ny fiainanao ny herin'Andriamanitra misy hery ny anaranao Jesosy avy anatrano misy hery ny anaranao misy hery ny anaranao Jesosy lazao an-trano misy hery ny anaran Jesosy 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 kasitraka anao zay Jesosy mafaka mazo ny toeranao ianao fa tena atao viazantoka trano hoe mbola ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao antsofany masina androany ameno anao ok ianao androany tena angetahetany fanahy masina aza mijery n'olo eo akaikinao ianao fa mifantotanteraka ao anatin'ny fanatrehanao an'Andriamanitra eto fanahy masina androany te toetra ao anatinao antsoa izy androany antsoa izy ameno an'izao fotoana izao fenoza fanahy masina androany zay rehetra manatrika eto fanahy masina dia te hilaza aminao hoe tonga soa ianao tonga soa eto ianao fanahy masina fa loatra ny fonay androany andray anao hitoetra ao anatinay satria indrindra fanahy masina mankasitraka anao lehibe izay satria indrindra fanahy masina tonga soa eto aminay fanahy masina tonga soa eto aminay
tonga soa. Tonga soa. Tonga soa eto aminay ianao fany masina. Eto amina. Ampofeny fifaliana lazao an-trano hoe tonga soa eto ianao fany masina. Fanahy masina. Sikaresy lazy tonga soa. Tonga soa. Tonga soa eto ianao fany masina. Eto amina. Satria indrindra fany masina. Fanahy masina. Och ianao androany ametraka an-tananao fonao tonga soa ao anaty fonay ianao fany masina. Lever fa soavana. Sasainao iaraka hitsangana sady te hatanana mafy fandraisantsika ny ray aman-drentsika. Sambatra ao Jesús. Haleluya. Utahin'Andriamanitra ne ianao. Mba somary amorony tsikitsiky kely mihitsy ny akaikinao e. Magnano sary mibisibisika aminanjy ianao sady mimoy. Anao tsy miteny a, mody sary mibisibisika sady mime ianao a, satria riavagna ny fifaliana dia vokatry ny fanahy masina. Ny amantarana kristiana anankiray misy fanahy masina dia izy falifaly. Amen. Alléluia. Amen.
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary minisy magnantegna fa tonga eto ianao androany mba handray fahasoavana. Handray ny fitahian'Andriamanitra ary indrindra mba hirehetra ao amin'i Jesosy. Androany tsika dia hianatra lesona anankiray hoe mahaiza mandray vahaolana. Amen. Mahaiza mandray vahaolana. Matory havana misy ny olana, efa misy koa amin'Andriamanitra ny vahaolana. Ary tsy misy zavatra tsy misy vahaolana zany fa isika no tsy te hanome vahaolana. Isika nendreny tsy mahay mandray an'ilay izy dia lasa ohatrany sarotra be. Ary eo indrindra no mila hitezantsika ny vatantsika mba havita hiaritra ny zavatra rehetra, ahay miandry ny zavatra rehetra, indrindra mahatoky an'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra rehetra. Amen. Hitanao tsara fa amin'ny fiainan'ny olona rehetra ny problème voalohany dia ny tenantsika. Io zany olana raiky mila haintsika mamahana azy, io vatananao io. Raha miresakitsika ny tegnanao dia ao anatin'izany ny fomba fisainana, ao anatin'izany ny fomba firesaka, ao anatin'izany ny fomba fijery. Ireo matetika ny olana. Misy zao karazana olona, karazana vehivavy, karazana lehilahy tsy mahita fa tsy lafiratsin-javatra. Be da be ny olona tratran'izany. Omaly mihitsy zany nampianatra an'izany tao amin'ny TV Plus. Satria maro loatra ny olona tsy mahita afa-tsy zay ratsy ao amin'ny fiainany, zany foana no hitany. Tadio anefa riavana fa Andriamanitra raha nahary an'izao tontolo izao dia ny faragnany tamin'ny fehezanteny anankiray mahafinaritra be foana hoe aritan'Andriamanitra fa tsara izany. Fa ny tegna problème anankiray misy zany matetika dia amin'ny tegnantsika io. Nazavaiko anao teo raha miresaka ny tegnanao atsika agnatin'izany ny fomba fijerinao, ny toe-ponao, ny fomba firesahanao, fomba fisainanao zavatra. Ka agnisan'ny secret anankiray mampahomby ny fahaizantsika mba mankafina hoe mitia ny zavatra misy magnodidina antsika. Anao ve mba mankafia ny tegnanao io? Olana anankiray maventy riavana raha anao tsy tia tegnanao. Tsy hitako mihitsy mba angofo anahy karaha fisapisaka. Orona anahy petaka ozy ny sasany. Randragna anahy tsy malemy. Raha anao tsy tia ny vatananao io, anao zay ny farany be problème manindro. Mila hainao mankafia an'io. Ohatran'izany tsisy valaka koa ny magnodidina anao. Anao ve mba tia ny zanakanao? Anao ve mba tia ny le tokantrano kelinareo? Mety misy nen'olona mahafinaritra be ngany ambadika agny fa tsy omeny anao e. Dia mba mahaiza mba mankafia hoe io tokantranonareo e. Somary asivo selfie kely ndrendray. Tsisy raha tsy tsara boka tratran'ny telefôniny. Namba rideau rotaka raha tsara fo. Vao tratran'ny telefôny rehefa ya indrindra i couleur molotronao ke ko azo lasary io. Vazaha latsaka fahefany. Tahiny tompo anenao. Alleluia. Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny olombelona nambatsika kristianina tsy mamahita zavatra tsara amintsika mihitsy atsika. Izay ny olana. Satria ny fiainanao dia faritan'izay zavatra hitanao. Ahoana ny fahitanao anazy? Raha anao mahita fa ratsy fiainanao, aza mieritreritra ny ho tsara. Inona no hitanao? Raha mba mijery ny fiainanao manokana anao, inona mba hitanao? So dia anao tsy mahita fa tsy jalinao foa. So dia anao tsy mahita fa tsy trosa. So dia anao tsy mahita fa tsy aretina zay mahazo ny vatanao. Hitahainao Andriamanitra. Alleluia. Betabe ny olona ohatran'izany. Ny zavatra rehetra no arian'Andriamanitra nefa ho za dia tsara. Ndana mba ataovy mitovy amin'izay fomba fijerin'Andriamanitra zay ny fomba fijerinao amin'ny fiainanao. Amen. Hitanao ny afahanao mamaritra fa manam-pitiavana anao na misy fitiavana ao anatinao ao, dia mino fa misy zavatra tsara any amin'ny olona zay tiavinao. Zay moa ny atao hoe fitiavana. Mahita ny fahatsarana any amin'ny hafa. Ohatra anao zany zao ilaza anao hoe mankatia ny vadinao ohatra ho an'ilay manambady, dia mahita ny fahatsaran'ilay vadinao anao.
Azonao izy. Fa tsy atsovitrovinao foana izy hoe mon amour, mon amour. Fa bitranao molotra koa fa magnamboho. Mon amour. Tsy mety edy zany de. Amatoa zany ny olona anankiray tianao. Ny fahitanao fa misy zavatra tsara any aminazy. Ary Andriamanitra dia fitiavana. Raha te hahita vahaolana zany mila magnova fomba fijery. Amen na? Tsy misy problème tsy azo vahagna zany fa ny question mipetraka dia hoe mahay mandray vahaolana ve ianao? Indraindray riavana ny mahasarotra ny fiainantsika olombelona dia avy amintsika fo. Tsisy raha hafa. Be vava loatra anao dia lasa misy problème anao amin'ny vavanao. Tia mikoragna loatra anao dia regnin'olo daholo sekrenao jiaby dia lasa misy problème fiainanao. Ary misy koa karazan'olo tsy mahazaka voninahitra. Izy zany ho nivadina fonctionnaire. Dia isaky mikoragna dia igny fo. Za ve olo vadina fonctionnaire be karaha anoko tao. Fantan'olo foagna raha misenao fonctionnaire fa zabidratra. Ary tsisy angalatry fonctionnaire nare. Fa mba hafodifodio hely vavanao. Ohatra fotsiny ohatra vadina chef d'équipe. Izy zegny madamina chef. Za olo vadina chef karaha anoko tao. Satria raha miseny zegny chefon'le mpangady kanaly amin'ny commune reny. Dia mazava ho azy izy madamo chef. Tsisy magnala mahachef vadinao ake. Vadinao, vavanao mba fodifodio. Hitanao ndraindray nge riavana resaka kely mba nataonao tamin'ny sisiny mivadika resaka be igny tonga ambony latabatra. Dia lasa misy problème anareo. Avy taizana misy problème anareo, vokatry vavanao tsy mahay mangi. Betsaka ny olona mahita problème amin'ny vavany. Raha mba tamin'olo kafa moa nahitanao problème, mety mba moramora ihany nandinika anany. Fa avy taminao ihany ve? Nampisy problème anao, avy tamin'ny molotrinao soranao raha menamena isan'andro io. Io ve no nampisy problème anao? Magnino io raha mba ianaranao mba hafody eky? Mba ataovy le fomba fiteninareo vehivavy hoe afodika edy vavako. Zany moako mety tenina viavy maro zany. Mba fantako afody edy vavako. Afody. Tain'i Jesosy ianao. Mahaiza mandray vahaolana. Andao tsika maky ny boky ny Isaia, toko fa 1:20, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Isaia 61. Isaia toko fa 1:20, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izy hoe ny fanahin'i Jehovah Tompo no atao amiko, lazao hoe amen. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no atao amiko satria Jehovah efa nanositra itoroteny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka ahasitrana torotoro fo izy, ary toro fanafahana amin'ny babo sy amoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Io torotona ankasitrahany Jehovah sy andro famaliana Andriamanitsika. Ampionona ny malahelo rehetra, anolotra ho an'ny malahelo aoziona. Eny anome azina mama hosolon'ny lavenina, sy dilily fifaliana hosolon'ny fahalahelovana, ary fitafim-piderana hosolon'ny fanareradreraka, mba hanaovana azy hoe azo ny fahamarinana nambolen'i Jehovah ho fampiseho amboninahitra. Koa hatsangana nefa ravatry ny fony fahagola, ary amboarina nefa lao atry ny fahiny, dia ho avozona indray ny tanana rava zay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela. Laza hoe amen. Jerevy tsara fa ny zavatra tsy indriny tenin'Andriamanitra eto voalohany dia ny fanamasina. Ny fanahin'i Jehovah Tompo izy no atao anatiko. Anao ve mahita zavatra ao anatinao io? Hatramin'izay mba nivavahanao mba misy mba remarika mba hitanao ve aminao? Anao ve mba le samy laza fa misy fanamasina ao anatinao? Sasany zany raha mba raha nday za io marary aty. Marary aty zany hono izy. Zany e pasteur marary aty e. Za io misy allergie. Zany raha mba hitany. Inona mba hitanao?
Ny fanahy Jehovah tompo izy no atao anaty. Rehefa voalohany dia ny fisiany fanamasina ao anaty. Ka raha te handray vahaolana ianao androany, dia aoka ianao ino fa ny fanamasina ao anatinao. Alleluia. Misy fanamasinao. Zay aloha zany. Miatrika zavatra sarotra ianao fa kosa miaraka amin'ny fanamasina. Miatrika tsy fisiny ianao fa kosa miaraka amin'ny fanamasina. Zay fomba fijery zay mila anagnanao, mila iainanao. Betsaka amintsika tsy mba ohatra hoe tsy mba mahita zany hoe Andriamanitra miasa zany. Ao ny te ampiasain'Andriamanitra hitona olona sy hanova olona. Ity nefa ny tsara ovy. Fa ny olona tsy mino, ohatra hoe olona tsy mino anao, tsy voaovanao mandrakizay. Raha vao ny olona tsy mino anao, tsy voaovanao mandrakizay, tsy voataonganao. Izinao le izy. Hitanao mahatonga ny olona anankiray lasa kamaradinao, mino anao izy. Maro ny olona mifanerasera aminao fa hafa foana ny meilleur aminao. Le meilleur mihitsy izy fa le olona manaiky anao ary mino anao. Ary mety tiany mihoatra amin'ny rahavaviny ray tapo aminazy ary satria inony ny fitiavanao anazy. Ohatran' zany matetika anomboany ny antsoina hoe amitié. Ka ny hatonga anao hisy influence, ny hatonga anao ataona olona na haresy lahatra olona dia ny finoan'ny olona anao. Ny olona nefa tsy ino anao zany raha tsy anao lomba mino ny tegnanao. Azonareo ve zany zavatra teneniko zany? Enao zany tsy afaka ilaza zavatra anankiray raha tsy efa nisy conviction tao anatinao tao. Dia igny vao nilazainao. Dia hainao be magnazava ananjy amin'izay avy eo. Tanao ny olona mivarotra. Ohatra zao mivarotra telefônina izy. Mialohan'ny varotana an'igny telefônina igny reseny lahatra aloha ny tegnany. Android aty 5 mégaoctet. Karan'izao magnino izy igny misy rahalahy zay mpivarotra an'ireny. Ende mihitsy midokadokany. Appareil photo teo izy efa HD. Tsy 4K. Makatsy ny makaroa. Tsy miramina mihitsy amin'ny Facebook. Reseny lahatra aloha ny tegnany. Dia avy eo amin'izay izy miteny, mazava ho azy resy lahatra ny olona. Ka ny zavatra anankiray mbola tsy maharesy lahatra anao, tsy haresy lahatra an'izan'izy. Raha te ataonao olona amin'ny Jesosy ianao aloha mila resy lahatra amin'ny Jesosy. Ary mila hainao mandresy lahatra ny tegnanao. Dia avy eo ianao mora aminao mandresy lahatra ny hafa. Amen na? Tain'Andriamanitra ianao minao fa misy zavatra azonao anatin'izany. Alleluia. Natonga an' Jesosy tsy afaka niasa tao Jerosalema dia izay. Satria tsy nino azy ny olona tao. Tsy ninon Jesosy ny olona tao Jerosalema. Satria diso fantanjareo loatra izy ala le mpividy savoka amintsika igny izy. Papanzio izy mpandrafitra. Zare reo mpivarotra seza boreke Tanamakoaky. I Marie ro mamanzio. Zare koa marao le ohatran'izao igny. Dadininga io mpagnotra olo folaka ozy zare. Zare io karan'izao. Niny eliny ava Sainte Marie. Makatsy ny makaro, tsisy raha tsy fantanjareo. Ary ny fagnantsovanjareo an' Jesosy dia ilety. Tsy lety va ho zareo. Tsisy nagnano Messi fa lety. Tsy lety va. Ary mety nisy le gongony niaraka nagnano bolony taminanjy le bandy ho zareo. Tsisy nagnaja azy tao. Ka rehefa diso zatra anao ny olona anankiray, mazava ho azy tsy hainao mirespekte anazy. Tadio zany raha vao diso zatra anao ny olona anankiray, manomboka tsy hainao mirespekte anazy. Tsy hainao mirespekte ny zavatra ananany. Eny fa na dia any amin'ny azy ary ny vahaolana any amin'ny fiainanao. Tsy afaka ny andray zavatra tsony ianao satria ny osotra ary lasa nabavy dia mitaky fahaizana magnaja. Tadio zany. Ka ny vahaolantsika rehetrarehetra reo matetika dia apetraka Andriamanitra any am-bavany mpanompony. Ny vahaolana anao io napetraka ny am-bavako ty. Ka raha tsy hainao mirespekte an'io, raha tsy hainao magnaja an'io, dia ho sarotra aminao ny sambotra zavatra zay teneniko. Iny tompony ianao. Ary io ihany koa dia tsy vitan'izay fahaiza manaja zay fa mitaky etaeta lalina. Noho izany, miankina amin'ny considération apetraka ao no andraisanao zava-panahy avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Miankina amina considération
zay apetraka anao. Anao zany zao raha mba mahita anay mpanompon'Andriamanitra, ohatrohatry ny ahoana ny considération apetraka ao. Raha mba mifanena amina pasteur anankiray anao, ohatrohatry ny ahoana ny considération apetraka ao. Zary lasa namavy dia gaga mihitsy fa za chaque fois matetika rehefa le mandeha manao tournée regny, mandeha mamanga fiangonana hafa, matetika zay asaina pasteur hafa avy amin'ny fiangonana hafa, dia io ianao vao miditra foagna fa misy olo sitra. Anao vao miditra amina salle, ny aregnesana an'izany amin'izareo le mijoro vavolombelona avy eo. Satria misy fijoroana vavolombelona. Voninahitra ho an'i Jesosy fa vao niditra foagna pasteur, regniko nisy zavatra nipipika tagnaty kiboko tagny, zavy teny azakazaka nandeha WC sitra anazy ao. Vao miditra. Ny sasany eto vao miditra zay vao magnamboara mitsanga. Avitada. Sasany izy taravaka agny za malao zahany tonga dia re masony. Mbola tsy tonga. Alleluia. Aozy. Tonga dia aminary masony. Karaha za legny Zagnahary andeha ivavany aketo. Ary ao mono tsy magnaja intsony. Zay ny olana. Zay mahatonga antsika eto. Zay nahatonga an Jesosy tsy navitananao na ina tao Jerosalema izy. Ary tafiteny mihitsy izy hoe ny mpaminany ozy tsy mahasigna an-tany. Tafiteny an'izany mihitsy Jesosy. Ary matetika ny olana anankiray rehefa diso zatranao mazava ho azy tsy magnaja anao izy. Ary ny olona anankiray tsy ajainao mazava ho azy tsy omenao tombambidy. Raha te hisaraka amin'olo anankiray anao, manomboka aza omegna ajatsony izy, fa misaraka ho azy, na dia tsisy séparation, na dia tsisy déclaration. Aza omegna tombambidy fotsiny namanao fa ho hitanao fa tsy hifandray intsony nareo. Ohatran'izay koa ny zava-panahy. Raha vao tsy mahay manome tombambidy an'ilay mpanompon'Andriamanitra zay mitondra an'ilay manteau prophétique ianao, aza mieritreritra handray zavatra. Zay ny olana riavana e. Ka ny zavatra ratsy indrindra amin'ny fiainana dia ny tsy fisian'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Io no anisany zavatra ratsy indrindra. Tsy dia agny amin'ny tsy fisim-bola aby ny zavatra ratsy indrindra. Tsy agny amin'ny tsy fisiana asa, tsy agny amin'ny tsy fisiana vady, tsy agny amin'ny tsy fisiana zanaka, fa ny zavatra ratsy indrindra dia ny tsy fisian'Andriamanitra amin'ny fiainana. Ny zavatra ratsy indrindra faharoa dia ny tsy fisiana fitsipika amin'ny fe. Anao ve mbola misy fitsipika amin'ny fe? Raha misy zavatra ratsy indrindra voalohany dia ny tsy fisian'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Faharoa, tsy fisiana fitsipika amin'ny fe anao. Ny olona anankiray manomboka tsy fehezina. Raha ianao zay manomboka tsy miteniteny anao tsony, ray aman-dreninao mandinia. Raha ianao zay manomboka tsy bedy tsony, mietrereta. Zaka raha tsy nitenen'ny dada mihitsy, misy dikany. Zay lera tonga avanao mivavaka anao fa tsisy magnontany tsony hoe nagnino anao tara, mandinia. Nanao bêtise ianao fa tsara nisy SMS tonga taminao tagny hoe miova, mandinia. Ny zavatra ratsy indrindra amin'ny fiainana voalohany indrindra, tsy fisian'Andriamanitra. Faharoa, tsy fisiana fitsipika amin'ny fe. Fahatelo, tsy fisiana olona hitaizanao. Raha vao bangan'ireo zavatra ireo fiainana kristianina, mazava ho azy tsy misy fahombiazana tsony. Ary tsy misy vahaolana. Tadidio zany zavatra teneniko anao zany. Mbola eo aminao ve Andriamanitra? Mbola misy fitsipika ve mifehanao? Mbola manana ray aman-dreny ve anao mitaizanao? Ireo zavatra telo ireo riavana mila feno ireo fepetra ireo raha tia handresy amin'ny fiainana. Alleluia. Misofriry ianao raha vao tsy hita amin'ny fiainanao tsony ireo zavatra telo ireo. Mijaly. Tsy mora riavana zany hoe ianao olona zatra nampiasain'Andriamanitra, tampoka teo anao tegna natsiaro maigna tanteraka, matsiaro mijaly ianao. Tsy mora zany ianao isaky teteka ianao be dia anarina hitsy rehefa misy fa tatao fara tsisy mirarahanao tsony, mampisofra zany. Tsy mora zany hoe ianao le mba avy nifandray tsara tamin'ilay ray aman-dreninao na bonjour tsy ataony ianao tsony, misy problème ianao zay ndika. Mampisofra zany. Ain'Andriamanitra ane zay rehetra mihaino anahy eto androany. Alleluia. Ka mampatsiaro anao za androany. Mila mpanompon'Andriamanitra ianao hitaizanao. Ary ny zavatra mila ataonao voalohany dia ny mino anazy. Zay ny zavatra mila ataonao. Anao ve mbola ao anatin'le mino zay zavatra lazaiko? Sa anao le mimoy agnaty ry dada, kadata. Anao ndraiky zay anao ho anao mitandregny za.
raha zany ny fiainanao, misy zavatra manomboka votsotra zay amin'ny fiainanao. Tadio zany ny zavatra mila ataonao voalohany dia mino anazy. Ny zavatra mila ataonao faharoa, manaiky anazy, manaiky amin'izay fomba rehetra hitezany anao. Anao ve mba manaiky fomba hitezako anao ato? Sa anao le monmonina ambadika? Ery dada karaha tsy ilay mba avy nikatroko regny taloha. Anao mba niany pasteur, zay tanora, avy loatra hoe mila jeunesse-nay hoe. Zany ve mba ataonao? Be da be amintsika riavana ny manonona nay reto hoe dada, nefa ny fitondran-tegnanao tsy zany. Anao magnano ana dada, mba impiry reo zay mba nandeha nagnamboatra tragnom-piangonana antsika ta. Dada, mba oviagna anao mba nandeha ta. Nefa za eto miteny ndoza la. Adoko erany ake ny resaka. Sasany moa mamorona selfie mihitsy satria fa nanana dada hafa. Za zany nanjary dodo. Ary rehefa tetekeza manjary dede. Tsy metra aby ny sasany amin'izany. Hitako na izy hoe. Za mangi. Mampianatra anao zany za androany. Ny secret fandraisana zavatra dia zany. Voalohany mino an'le olona ianao. Manaiky anao zay fomba rehetra hitezany anao. Manaiky. Tsy haiko raha mba takatrao fa misy niveau riavana ny zava-panahy. Misy zao devoly tsy voavoakanao zany fa ny pasteranao ihany no maharoka anazy. Misy zany anao manitroka ny devoly fa tsy mivoaka, fa ny pasteranao ndraiky vao tonga akeo dia fa samy miala. Zava misy zany. Aza digno fa atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny misy atsika, ary ny mahafanjakana ny fanjakana dia rafitra sy fahefana. Misy rafitra apetraka Andriamanitra. Matoa napetrany zao le prophète leadership na le ray aman-dreny mitaiza filoana iraka misy dikany. Tsy n'olona rehetra tamin'ny zanak'Israely ka Mosesy daholo, fa napetrany tsara. Misy Joshua tao, misy Arona tao, misy Miriam tao, ary misy vahoaka n'Israely tao. Ireo le antanantohatra mila ainao manaja anazy raha te handray zavatra ianao. Ary mbola averiko eto fa ny vahaolana amin'ny fiainanao dia apetranao amin'ilay mpanompon'Andriamanitra izay mitaizanao. Asa digno zany. Matonao zany manompo anatina iraka anankiray, dia lendry fahasoavanao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra io no mikorina makany aminao. Le fahasoavanao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra io no mamany regny probleminao rehetra regny. Ka raha anao misary endry, misary adala, manao fanehanina mihitsy, tsy ifandray amin'ny mpanompon'Andriamanitra io, dia ho isy zavatra maigna amin'ny fiainanao. Maigna. Engany mba tsy ho maigna ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Hitanao mahatonga antsika tsy mandray vahaolana. Mahatonga antsika tsy mandray vahaolana dia miandry mpanompon'Andriamanitra hafa foana antsika. Sasany zany no miandry vahiny. Za moa isan'andro dia dondona mihitsy amina appel, amina raha mody magnantso ry ahoana tata, ino vaovao? Ono tata, afaka manontany ve? Iaho aza. Oviagna ho antsika tata mba misy vahiny karaha talao regny ndraiky. Dia za zany aminao dia sarivongana be keto dia mivongambongana. Oviagna ho mba misy vahiny. Tadidiko tamin'ny maraka masona igny. Sany agny boky mail anao. Soviagna zegny mivaly. Azy konony tamin'ny zany aby ny sasany. Fa ny tegna le ny rano tompo. Nasainy nanangana an'ilay iraka. Tsisy ninino nataony aminao. Ary zavatra remarkable be zany. Matetika ny zanaka, raha misy vahiny io nanongy tongom-bola, mahazo fontra. Ataovy matsika ke magnantsova vahiny le vahiny mizaha vola regny. 2,5 millions. Misy mihazakazaka tsy magnatry 2,5 millions aloha io. Fa za zao magnenta ano mega église sara raha hoisy 250,000 latsaka ko. Zavatra nisy tamina pasteur namagna zay zany tsy atoroko anao hoe taiza, tsy atoroko anao hoe izovy. Nagnasa olo n'izy tagnatin'ny fiangonany.
Izy nagnasa ny olo io, nandrambo micro le olona saigna ny farany. Hoe za eto ampahitany tompo. Fa misy olona maromaro anolotra vola 50 millions ho ana aozy pastery. Tonga dia nisy olo 100 olo nitsanga. Ary efa pare miaraka amina saiky. Agnome 50 millions par tête. Dia otrino zany? Otrino? 50 millions fois 100. Oh. Check. Mananje. 50 millions full fogna izy fa 500. Aya, atao fois 100. Azdaro ve zany? 5 milliards. Tagatony tseko 4 secondes. Farany nandramo micro pastery. Azafady samy mazo toerana aloha isika. Impiro izy za taketo mbô namena 1 milliard. Non izy ka tsisy raketo ny aly. Kitakita. Lasa saigny mihitsy nandinikana zany ataony reto zanaka reto. Antegna faty tsy velogno sanandro. Tsy mandry andro tsy mandry aly. Mitsangana aketo 4 culte. 5 culte mbona l'après-midi. 6 culte miaraka amin'ny marim-baovao. Tsy haiko 4 culte mbona zoma. Talata sy lakamisy tsy kontegny 10 culte. Tsy mahazo 5 milliards. Fa rehefa mahita olona mirehetrehitra, maintsy ne mafy tsy sasy. Ay ay ay, mahita izy mamboko ny fogna sasany efa tenokatra pokety. Misy raha angy amin'ny ty fanjakany lanitra ty Ary be da be nefa hitako tamin'izay. Tadidiko atsika magnentagna fogna za isan'andro ividy fiangonana ividy tokotany-piangonana ohatriny vola isaigny mirava ake 17 500. Nisy mpaminany nandalo. Zay agnome 5 millions zay ataovy agnaty kiraroko sady nalany kirarony. Petrany taloty. Misy mitomagny mihitsy magnaty 5 millions. Oza mbô ositra edy mampitomagny anao io vao. Zavanisy zany riava. Dia za zany tamin'ny mbo neritreritry hoe vita za vidina tokotany. Za mbola mipify misy manangony vola io tonga dia nidigny tambany tany. Vita menina tsy hitana za no mahatonga anahy hitanao za malaka moramora amin'ny fagnatsinatsovana regny. Aya, za rô tsy mahasamandra magnanjany. Malaka moramora zava izo amin'izy regny. Aleko tezeko moramora aketonareo. Mitombo moramora, tahina moramora, mandresy moramora, miditry lagnitry moramora. Amen na sa tsy amen? Alleluia. Zany ry avagna ny zava-misy. Betsaka ny olona miandry olon-kafa izy nefa ibabany mijoro eo, mitaiza ananjy, mikolokolo ananjy, tsy asiany considération. Za mahita aminareo re agny amin'ny fiangonana hafa agny izy tegna manompo anezany. Fa ato izy madio tagnana be. Mamboatra angofo regny. Madio angofo izy ato. Fa mbadika agny izy. Tena tsisy raha tsy ataony agny. Tainy tompony ianao. Tainy Jesosy ianao. Ny mahatonga atsika tsy mandray vahaolana tsotra. Miandry mpanompon'Andriamanitra hafa vahiny mba hivavaka ho anazy. Nomen'Andriamanitra pasteur David ianao mba ho vahaolana ho anao. Mahaiza mandray zavatra. Za hoe mahaiza mandray zavatra. Regny teniteneniko anao regny vahaolana ho anao izy regny. Regny leçon biko anao eto regny mba mandehana ange anao ambadika agny raha mba mahazo hanina ohatrany hoaninao ato.
tsy mampitany na amin'olon hafa zaho fa azoko antoka zavatra zareko aminao eto azoko antoka ny révélation omeny Jesosy anahy ary afaka anangana anao afaka hitahiry anao hijoro hatramin'ny farany ka aza mba manana toe-tsaina fa hafa-tsony fa nampiaon'Andriamanitra atsika mba ho vahaolana ho anao ary za androany hivavaka ho anao raha marary ianao aoka ndray fanasitranana ianao raha ho anatin'ny tebiteby sy ahiahy ianao aoka ndray fiadanana ianao raha ho anatin'ny aretina ianao ho ia hoe sitrana amin'ny anaran'i Jesosy nizaniza ao anatin'ny korontana amin'ny tokantrano aoka ilamina ny tokantranonao nizaniza ao anatina trosa aoka ivany trosa nizaniza ao anatin'ny tsifisiny Andriamanitra nomenao fitahiny ho ia hoe Andriamanitra nomenao fitahiny amin'ny anaran'i Jesosy mahaiza ianao mandray vahaolana fa ny tompo ampandresy ianao tsangana amin'ny toerana misy ianao ianao tikanao raha mba hisaotra ny tompo tikanao raha mba manomboka hideran'Andriamanitra amin'ny fonao tikanao raha mba manomboka hifaly hoe Jesosy eo fantatry fa ato ilay vahaolana ho anao hoe io ilay ray aman-dreny ny ekenao mba hitaiza ny ara-panahiko io ilay ray aman-dreny ny ekenao hikolokolo ny fanahiko tena teneny mihitsy hoe Jesosy eo omeo androany hoe aoka hoe mba resaka eto androany ilay vahaolana ny fanitsahako an'ity toerana ity hoe Jesosy andresako vahaolana lehibe andresako fandresena lehibe Shikunda lubagi bosinde lege bebe Moshaki luka musiki digi boshapa baraka mandola bobosinde le bebe siko samimba mivavaka sokafa ny vavanao mitenena hoe raisiko androany vahaolana hoe raisiko ny vahaolana arabola raisiko ny vahaolana arakasa raisiko ny vahaolana amin'ny lafiny rehetra asandrato ny feonao mivavaha amin'Andriamanitra ianao misaotra tompo mankasitraka anao zay midera anao zay matoky anao zay ny tenina Jehovah ray mahery izay nomena dia teny tsara sady mampahery kama pifali mifuna nitenina mufuna yasakafu tuku nitenina ranuna yasachifu toerana vetivety isika rehetra amen voky ve ny fananao tena mba nandray zavatra ve ianao mahaiza mandray vahaolana amen zay ny azontsika natao teto azadino raha riva misy fiderana mahakotrika eto raha riva sady jerintsika n'le vidéo ny amin'ny fagnamboarantsika ny fiangonana dia mba amboaro kely ny programme anao raha riva manomboka amin'ny 3 ora tolakandro atsika keto amen
Agnentanako antsika foana rapitso maraina ao anatin'ny maraim-baovao manomboka amin'ny 2 ora sasany. Io any rassemblement-ntsika. Mba miaza kely rehefa alatsinainy mandraina mba ataovy mba forceo kely ny vatanao ho tonga eto mba handraisanao fahasoavana. Amen. Raha nio magnaranao ny amin'ny fanatitra ndao